Nankalaza ny androny valomarsa tany Ambatondrazaka ny solombavy-mahoaka Andria Masimanana Aurelina izay voafidy tany Antoerana. Nisy araka izany ny hetsika izay notanterana nandritra izany fankalazana izany. Vehivavy aman'arivondro avy amin'ny sehatra maro samihafa no ndre niara-nientana ho fanamariana ny fetin'ny valomarsa tao Ambatondrazaka. Ho fisitrahan'ny vehivavy ny zoany Samy mandray andraikitra, io ny loha-hevitra ny safidiana. Ny afaka ny fankalazana. Isan'ireo nanentana nietsika ny solombavamboaka voafidy tany amin'ny distrikana Ambatondrazaka, Ramatoa Andria Masimanana Aurelina. Nizotra makany amin'ny mira lenta tokoa ny vehivavy ao amin'ny faritra Laotra Mangoro, ary vonona andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ho izy. Dika zany fa ato anatin'ny distrikana Laotra Mangoro zany dia efa mandeha tsara ary mizotra tsara ny mira lenta zany ary ny vehivavy zany dia vonona tanteraka zany voapirofo androany zany tamin'ity andro valomarsa ty voapirofo fa vonona zany izahay vehivavy andray anjara zany amin'ny fampandrosoana. Ny foto-kevitra nijeron'ny valomarsa andrano moa zany dia ny hoe fisitrahana ny zoa ny vehivavy dia mandraisa andraikitra. Ndray efa niporofonay nanomboka tamin'ireo 4 zany ny fandraisanay andraikitra ary ho tanterahanay zany mandritry ny taona zany fa izahay vehivavy ato anatin'ny distrikan'ny Laotra Mangoro zany dia vonona ny anao sy anatanteraka tsakasiadavana zany ny anjara birikinay eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hetsika maro samihafa no nentina nanamariana ny fankalazana ny andron'ny vehivavy tao Ambatondrazaka. Isan'izany ny fitsidiana ny fikambanana Laotra Amiraina, ireo sembanasika amboty tezay masera, ny hetsika ara-panatanjahantena toy ny basket, ny fambolekazona resan'ireo vehivavy anjara, ny famangina ny fonjan'ireo vehivavy sy ny fanomezana fanampiana azy ireo. Tapitra treto indray ny fiarantsika tompo klasy tompo-vavy tamin'ity takariva ity. Isoranay ianao tsy nisaraka tamin'ny nandritra ny fotoanan'ny vaovao. Asaina hatraposana ianao anaraka ireo vandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Mame fotoananao ary ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.